Fifaliana trano no hiara-bananao izay manaraka ity fandaharana mahafinaritra ity dia tonom-bavaka izany. Tadio fa ny vavaka dia zavatra lehibe iray izay mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Ary izany no tsy hanaovana ny vavaka ho atsirambina. Hivavaka isika amin'ny teny ity satria misy anabavintsika izay mangataka vavaka any ampitan-dranomasina any. Ary manasa anao aho hiaraka iombom-bavaka amiko amin'izao fotoana izao ka hamaly ny entaentanao ihany koa ny Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, Andriamanitra tsara indrindra, ilay tia anay tamin'ny fomba manokana, ilay namorona anay tamin'ny fomba manokana. Andriamanitra mamindra fo mamelany elokay. Ankehitriny dia misy mpanompo vavinao any ampitan-dranomasina any, ianao mahalala azy, ianao mahafantatra azy. Raha io mangataka vavaka izy satria manana olana ka meteza ianao Jesosy ho vahaolana ho an'izany anabavy izany. Te hody eto Madagasikara izy kanefa misy sakana maro samihafa, misy fiaikana maro samihafa izay manakana azy. Tompo malalo, raha sitraponao ny hatongavany aty Madagasikara dia midira an-tsehatra ianao koa aoka ho tanteraka ny sitraponao, ho tanteraka ny fanindrindra zany anabavy zany ihany koa, ka tonga azy anana fiadanam-po sy fiadanan-tsaina. Ankehitriny ihany koa dia mitondra-bavaka manokana ho azy ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao. Ianao any hiditra an-tsehatra ny amin'ny fiaikana goavana izay eo amin'ny fiainana, koa aoka ny hatsaranao dia hitoetra sy hanjaka eo amin'izany mpanomponao izany. Raha misy ihany koa namana amin'izao fotoana izao manana fiaikana sy olana maro samihafa, Jesosy malalo, ianao any ho vahaolana ho an'ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanona saingan-tanan'ny vavaka. Amen.